Sotranao misafidy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tomboko vavy manahoana tomboko lahy. Araka ny efa nampahafantarina antsika dia piasan'ny JIRAMA ao amin'ny syndicat malagasy momba ny angovo sy ny rano eto Madagasikara no vahintsika Andriamatoa Fils Razafintsalama. Miaraba anao tompoko. Dia faly miaraba anao koa Andriamatoa Voajanahary ary miaraba ny mpanaraka rehetra na ny toerana na ny ivelany. Ya. Matetika moa dia na ny mpitondra fanjakana na ny mpitantana ny JIRAMA no mitondra fanazavana hatrany mikasika an'ity orinasa mahabe resaka ity fa anio dia ry zareo mpiasa ao mihitsy ary mivondrona amina syndicat izy no mba anontaniantsika hoe fa ahoana marina ka zay indrindra Andriamatoa Razafintsalama ahoana marina ity délestage tsy misy farany ary vao mainka mampikaikaiky ny maro ity. Zay ngamba dia avy hatrany ny fanontaniana. Ny mahakasika an'izay aloha ny délestage moa zany dia miharihary ohatry ny tafika andreovan-tanàna io. Tsy azo afenina fa dia miatra amin'ny olona ary mangirifiry ny olona ao anatin'ilay izy. Fa efa io zany ilay zava-mitranga fa ny tsara angamba ny fiheverako azy dia hoe inona no nahatonga ny zava-mitranga. Ny antony aloha zany tena zava-dehibe satria misy antony matovy zany tonga amin'izao sady tonga ho azy zao zavatra zao. Efa napozina. Efa napozina satria amin'ny sehatry ny indostria ohatran'ny tony anie izay ataontsika hoe misehatra amin'ny ataontsika hoe asam-bahoaka na service public dia tena tsy maintsy manaraka isan'andro ny fiovan'ny tinadin'ny olona. Arahana isan'andro. Ary amin'ny za moa tsy dia resaka manokana hoe JIRAMA satria tsy manana fahefana loatra iresaka ny amin'ny fitantanana an'io fa ny amin'ny indostria ohatry itony eran-tany no tiako asiana resaka dia hoe anisany mafy indrindra amin'ny asa mpitantana ny orinasa ohatry itony ny manaraka ny filan'ny olona satria ny famokarana dia tsy maintsy mifandrindra amin'ny filan'ny olona. Zany hoe ny offre sy ny demande zany tsy maintsy atao isan'andro dia mifanakaiky. Zay ilay izy. Satria fantatrareo fa ny électricité nge tsy azo stokena. Tsy mba ohatry ny hoe mangazo na ohatry ny biscuit sahala amin'izany dia misy silo be atsy na sahala amin'izany dia stokena. Azo atao ihany ny stokeny angovo elektrika fa saingy lafo be ny saran'izay. Lafo be. Lafo be dikan'izay zany amin'ny indostria ohatry itony dia tsy maintsy isan'andro arahana ny demandy. Dia miankina amin'izay ny production anao. Misy ihany zany ny ataontsika hoe tombana lavitrezaka. Zany hoe ohatran'ny hoe projection izy ny teny frantsay elako tsiny aloha fa tsy misy zany ny projection zany tao amin'ny JIRAMA hatramin'ny misy dia misy tokoa zany satria manao plan nge tsika manao plan stratégique nanana an'izany direction zany orinasa io. Direction de planification stratégique zany nanana zany izy. Fa zao tsisy tsony. Mbola misy zany ka. Ny manam-pahaizana be dia be amin'izany tsika. Ary nametraka hoe isaky ny 5 taona, isaky ny 10 taona, isaky ny 5 taona ahoana ny mety ho fiovan'ny filàna. Miankina amin'ny fitombon'ny mponina, miankina amin'ny fitombon'ny tanàna io. Dia nanao an'izay amin'ny teny anglisy moa hoe forecast tsika zany hoe ohatran'ny hoe naminavina sahady zany inona ny hitranga afaka 5 ambin'ny 10 sahala amin'izany. Eo aloha zany efa mety misy fahadisoana satria mety latsaka ilay vinavinantsika. Dia arakaraka an'izay vinavinantsika izay no manaovantsika ny investissement. Mialatsiny amin'ilay paitekarena namana zay hoe anam-pamokarana hozy. Tsy mety ialako tsy ny mpampianatra fa dia tsy dia tena mety azon'ny olona loatra hoe anam-pamokarana investissement. Miankina amin'izay projection na demande zay zany ny planifiena ny investissement. Dia izay zavatra izay zany no lasa mafy indrindra amin'ny fitantanana orinasa ohatry itony. Fahadisoana be mihitsy nge zany tao anatin'ny JIRAMA mihitsy zany no tena nareo mpiasa mihitsy zany samy mpitantana no tena mahatonga an'izao zava-misy. Nanana dia nanana mihitsy zay an'io plan d'expansion io. Ny anarany tamin'izany PEMC, plan d'expansion Mandroco. Aza adino koa fa ny anankiray amin'ny indostria ohatry itony anie ny tena zavatra ngeza be dia io koa masoko arena ozy tsika amin'ny teny gasy. Ary ngeza be faharoa dia fanaovana ny tarifa. Ny voalohany zany averiko tsara ny fanarahana ny demandy. Rehefa araka ny demande na ny
atomotrezaka na atomonezaka na ny lavitrezaka de arakarak'izay planifiena rindra ny investissement. Zay voalohany, zay ny asa goavana be zay. Ny asa goavana be faharoa de ny mijery ny masokarena io. Ny fahatelo de ny manao tarification. Reo no tena sarotra ny tatana ny industrie énergétique ohatrotombo zany. Tsy nisy fandrindrana zany tao anatin'le izy hoe ndao tsika hanao investissement fa hitomby avo zao eny ny samponina sy ny fangatahana sy ny famokarana. Tsy nisy mihitsy zany fandrindrana an'izay fa de ny manao plan, ny mamokatra nefa tsy mamokatra. Ka hitanao moa ny olana angepe, ny technician ange fantatry ny rehetra zany. Ny technician de technician, neutre izy zany manoloana ny fanapakevitra politika. Aza dino fa ny orinasa ny angovo ane ny fitenin-drareo hoe transversal. Voakasika io daholo ny sehatra rehetra. Na sehatra voalohany na faharoa na fahatelo. Ary io tena anisany anatiny ataontsika hoe ao anatin'ny facteur de production izy tsika zany hoe zavatra ampiasaina amokaran'ny olona hafa. Fantatro nge fa ny électricité tsy azo hoanina mivantany. Fa ny électricité mandalo amin'ny jiro, mandalo amin'ny télévision, mandalo amin'ny téléphone, mandalo amin'ny frigo, mandalo zay vao azo ampiasaina zany hoe bien intermédiaire izy. De miditra ny anatin'ny facteur de production mpamokatra izy. Ary ny tarifan'ny électricité ohatry ny tarifan'ny intrant rehetra ny ohatran'ny hoe ny matière première sy ny sisa, tarifan'ny électricité tena misy anjara ngeza be amin'ny famokaran'ny orinasa hafa. Marina mihitsy zany. Dikan'izay zany ny orinasa mpamokatra angovo zany de tena mila fanaraha-maso akaiky de akaiky amin'ny fanjakana. Ary mazava be fa adevitra io, adevitra mahakasika an'io satria ngamba tsara fantatra ihany fa ny vahoaka indraindray ohatra ny manana fahadiso-kevitra maro. Ka JIRAMA monopole ko zay tiany zalahy ataony ataony ko tsisy concurrence. Tsy mila tsiny mihitsy ny vahoaka fa zay fa tsapany azy satria ny concurrence nampianarina azy teny an-dalambe zany tamin'ny fotoana ny trasany hoe mamotika ny vahoaka ny concurrence satria le monopoleur zany lay olona manana opinion mamba famokarana reny de manao zay tiany atao, zay tarifa tiany atao de atao, mampifilafila izy na tsara na ratsy ny kalitaony asa de halan'ny olona io. Hala mipaitaka reny io, hala ny banque mondiale maizinda mihitsy ny fisina monopole. Ka de nampianarina ny olona io monopole ratsy fa inona mahatonga ny JIRAMA monopole? Zay tsara fantatry ny olona. Inona ary? Mahatonga ny JIRAMA monopole tompoko somary lafiny mafimafy kely izy fa mino fa takatry ny olona ihany fanazavako. Ny JIRAMA zany voalohany aloha. Tsy ny JIRAMA moa zany fa ny industrie ny angovo ny orinasa anatin'ny industrie ny angovo zany de tadidy tsara fa be de be ny vola ampiasaina rehefa hanao an'io sehatra io. Zay le ataontsika hoe coût fixe. Mavesatra be zany ny capital. Rehefa mavesatra be ny capital, vitsy ny olona manana an'ilay fahafahana manao an'izay. Zay zany aloha de fa mi-éliminer ny concurrence. Fa tsy zay aloha ny tena antony. Andraso tapahako ianao. Mety tsy de tovizako hevitra aminao zay. Raha nisokatra io secteur énergie io hatramin'ny ela, mety tonga saina ihany ny JIRAMA hoe ny olona ny say mpampiasa vola sa tsy sa mihitsy zany. Zay ny tianao ho tongavana mantsy ny fahazahoako azy. Hoe tsy lafo be ty fa zay tsy hita amin'io. Ray zay. Ngeza be ny investissement. Investissement lourd izy ny teny frantsay. Mafy be io zany. De eo zany aloha de fa manahirana. Fa izay investissement lourd zay miteraka an'le condition économique raiky amin'ny fipetraran-toekarena toy hoe rendement des sels croissant. Zany hoe arakaraky ny amokarana no mampiaina ny masokarena isaky ny unité ray. Zay le rendement des sels croissant raha zavaina tsotra. Ny tena terme technique moa de hoe sous additif koa zany hoe raha manana ty ataontsika hoe vokatra ray ty ianao tiany adiriny, vokatra faharoa tiany adiriny, mora kokoa raha orinasa ray manao an'izy roa toy zay orinasa roa samihafa. Zany hoe ny masokarena raha orinasa ray mamokatra an'le volume 1 sy volume 2 miaraka, mora ny masokarena noho le hoe orinasa ray manao le volume 1 de orinasa ray manao le volume 2. Zay zany anisan'ny condition mahatonga an'le ataontsika hoe monopole naturel. Voajanahary zany io.
tsy sitrapony jirama io, tsy sitrapony izaniza fa manana le mona raisy fotsiny ohatra ataontsika ahoana moa monsieur Joary raha ohatra ka anao pilôna miloko mavo ny anankiray dia indray anao pilôna miloko manga dia indray anao pilôna miloko mena nefa energie anankiray no entina zakana pilôna ray eo zay fa maninontsika ny andany arena anao pilôna be dia be dia tsy fahaizantsika miainy zany satria arytsika ny volantsika fantatro tsara fa ny resource ndraika raha reny dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny famatorana amin'ny fahaizana dia zay zany mahatonga ny monopole naturel ny jirama ndasary aloha ohatrany mandambolamby ihany ianao monsieur Razafintsalama rehefa tena nytaniny ny olona tsy te halaly fa tsy mahavita mamokatra intsony ve ny jirama na tsy ampy intsony ny famokarana ho zaraina amin'ny vahoaka mahatonga ny telestage zany ange mazava mazava zany mazava be zany satria hoaro amin'ny cameo anakiraiky tsy mazaka tsy 9 tonnes raha ataona 15 tonnes dia tsy mandeha le fiara ampidily lo netana dia ataovy amin'le capacité zakany any fa mandeha le tomobile zay ke délestage tsy zaka daholo ny rehetra reto aloha na mpandehanana midina indray reto dia reto indray mandeha zay nge le délestage zay le délestage tournant satria tsy ampitsony lay vokatra ny mahatonga zany tsy mila hoe marina zany na diso fa fantatry ny rehetra zany ya fantatra dia maninona ny tsy ampy ny vokatra nefa ny ka verina ry amin'ny alohantsika satria tao amin'le planification des investissements zany ataontsika nanana fahatarana tarabetsika satria le filana efa niakatra be tsy maraka le famokarantsika ara ny tena loza araky ny teneniko teo hoe ny tena anakiraiky angeza be ny fitantanana orinasa tontolo dia milesaka masokarena rehefa tena tereny zava-misy tsika dia nijabaka tamina zavatra lafo masokarena be dia vao mainka ny foany iny daholo ny volantsika dia lasa ny vazaha daholo ny foan'izy ny arenatsika tsy manana tsonitsika dia ny olona hafa manana zany lasa tonga eo iny zany tena fahadisoany in'le hoe nomena ny famokarana dia ny jirama no mividy amin'le tsy miankina sy mivarotra fahatyantoka amin'ny vahoaka amiko anisan'izay amiko iny tena fahadisoana meo papana mba tsy tenenako hoe agegena zao manko ny zavatra mitranga iverenao kely ny tantara fa ngamba mino fa tsy ataontsika vetivety kely tondra ny fitondrana tany Angletera raha matoa Margaret Thatcher tamin'ny taona 20 teo miaraka tamin'ny tany États-Unis Ronald Reagan nahery be raha matoa satria nanjakazaka be ny grevy tany Angletera tamin'io amin'le orinasa monopole public reny katso ny firenena tezitra raha matoa Margaret Thatcher privatiseur eo dia niainga teo ny rivotra ny atao hoe fanalalana privatisation fantatro tsara fa ny Amerikanina sy ny Anglisy ny anisany matanjaka ao anatin'ny famatsiana ny banque mondiale nanaraka le banque mondiale dia tonga koa tsika ty amin'ny tany mahantra kely lavitra ty dia niteny hoe dia ataovy koa ny privatisation jabaka atao daholo ny rehetrarehetra ary napetraky ny banque mondiale conditionnalité ny désengagement de l'état tsy gagy tsika raha tamin'ny fitondran'Andriamatoa mialatsiny topoko ladidiratsiraka hoe namoaka n'le lalàna anankiroa izy le lalàna 98/029 sy ny lalàna 98/032 indray mahakasika ny rano indray mahakasika ny jiro ireo zavatra ireo dia nametraka fa alalao amin'io setry ny angovy sy ny rano alalao izy azo alalàna ampidiro zany concurrence andikan'izay fantatsika fa ny famokarana angovo ange ny amin'ny industrie ny angovo misy sehatra tely famokarana fitaterana an'le angovo vokatra ary fitsinjana vahoaka nieritreritra zany ny banque mondiale fa hoe alalao izy azo alalàna ampidiro le concurrence dia nalefa tary amin'ny segment production aloha natomboka najabany tao ampidiriny tao daholo ny privé ny tanjona dia misy ny concurrence zany hoe rehefa mandeha le concurrence tsy maintsy hiezaka zany reo privé reo ampiaina an'le masokarena anatsara ny kalitao tsy zay nge no mitrangy masokarena nge namidina kalitao nge tsy nisy satria azadino fa service public ty zavatra ty ny principe voalohany service public dia tsy azo tapahana sacré zany nefa dia tapaka izy satria tsy disponible l'énergie noho ny tsy miankina ny jirama reto privé reto zany ny diso am'izao za dia miteny an'izany za dia miteny an'izany ary misy ao moa zany ny lalàna misy an'le areleka
Vahono andraso aloha. Le privé moa zany mamokatra 100 isan-jato ny vokatra angovo eto Madagasikara am'izao ho an'ny jirama. Tsy atoko. Tsy de za. Samba manana ihany ny jirama. Manana le traditionnel kely tsika. Manana décalé tsika, manana mandraky tsika, manana ny telomita tsika, mbola misy centrale tsika any ambanivohitra any mbola ny jirama tokony. Fa ny ankabetsahany aloha zany de fa privé ny mpamokatra. Ary ny famokarana amin'io ilay mampiasa groupe électrogène sy gasoil sy groupe miankina amin'ny vokatra solitany zany. De ny fanjakana no mamatsy volan'ny letreo. Ny olana zany de zao monsieur Joary ilako tsiny ty ny olana anie de zao zay zao amin'ny mahasyndikaanay nareo amin'ny mpanoragazety anareo ny olona rehetra société civile sy ny sisa ny mpamokatra ny mpiasa sy ny sisa tokony manana droit zany reo rehetrarehetra tsika rehetra voakasiky ny jirama tokony manana droit zany tsika mpanjeo hoe karazany ahoana moa contrat misy eo amin'ny jirama sy zala producteur reo. Za aloha mialatsiny amin'ny teny aminao fampiasa ny jirama ary anaty syndicat ny tena fa tsy mba nahazo an'izany hoe ity le contrat. Ka sarotra anahy miteny iza no manao iny. Fa ny fantatra aloha de mampiasa gasoil reo. Ary eny amin'ny tamin'ny orinasa jirama ny ankabetsahany reo mipetraka. Zay aloha. De ho anahy zany tsotra hoe nanomboka tamin'ny fisiny zay le objectif an'le concurrence zany tsy nisy tsy tanteraka fa ny antony fanalalana ange de isin'ilay marché concurrentiel zay dikany libéralisation zay dikany anaraka ny marché concurrentiel ianao. Ame ohatra anankiray anao monsieur Razafy Salama mahambo ho any amin'ny faritra Nalanjorofo tanàna kely io izy de misy orinasa tsy miankina mivarotra ino ty anarany angovo ho an'ny mponiny tsy miankina amin'ny jirama izy tsy mihina fa de tonga izy maraina de misarge an'le jirony sy ny ohatr'izany de hariva lainy de mandovoly izy ny sisa. Vahaolana ve zany sa azo atao zany araka le lalàna hoe vahaolana raha jerevantsika zany hoe mba misitraka angovo madio le olona aloha atao hoe vahaolana izy fa ny efficacité-n'le izy hoe manahoana ny vola alohan'le olona satria ny hitako aloha zany lafo be reny ary limité be le fotoana ohatra adiny roa ihany. Nahita zao tany Ambatomanoana fa misy ohatr'izany any fa de tena kely fotsiny le fotoana de le puissance ihany koa tsy mahazaka de ohatrohatran'izany zany le izy satria zay indrindra ny anisan'ny débat zany adefitra eo amin'ny sehatra zareo paitekarena hoe fa tsy nilaina tsony hoe zany le rendement des ciels hoe rehefa ngeza be l'unité de memora ny masokarena ho isaky ny unité ray. Me vahaolana ranga marina ka malagasy teknisianny efa elany tezana tamin'ny tao sy nareo miady hevitra ao ampiasana sy ohatr'izany. Vahaolana nge misy ara-drafitra sa vahaolana misy Ravoajanahary misy fa maninona mba mampanontany tena nge manana otrika angovo nge Madagasikara manana antsika charbon manana antsika minerai uranifera atadidinao tamin'ny andro no misy nge fa nisy an'izany resaka zany momba ny uranium ny vazaha nge taloha tany naka uranium tamin'ny fanjanahantany tamin'ny fitondrana republika voalohany nanondrana zany tsika manana uranifera tsika manana tsika solika mavesatra moa hitantsika zany tamin'ny andro mbola tanoranora angamitsika ny Demblanc zany nanoana uranitsy zany misy pétrole eto misy gaz naturel eto. Reo azavadika ao angovo daholo reo. Isika manana masoandro tamin'ny andron'ny tompokola Francis Karavona nge nisy raha tadidinao tsara nisy projet seka anaovana solaire parc solaire tany tapon'ny Orombe ino le saika amin'ny BDP ny rivotra moa de efa tsy tany efa ndego sy ny sisa manana zany tsika misy andreo otrika angovo reo eto fa ny sakana vidy tena teneniko mahitsy ty ity le akôro sy ny avitsika lava momba ny tontolo iainany ty satria fantatrareo tsara fa ary fantatrao zany fa ny angovo anie sehatra mpamoaka carbone be indrindra sehetry ny angovo eran-tany ary fantatra zany dradradradraina eran'izao tontolo zao zany hoe ny sehetry ny angovo ny tena mandoto an'ity planeta antsika ty de rehefa mafana ny tany zao de miara taty an'izay tsika
fa fanontaniana apetrako aminao na mety tsy anao kory na metrako fanontaniana fa zao ireo tany mandroso rehetra ireo anie ka énergie fossile aloha ny ampiasain'izy mianakavy ny ataoko hoe énergie fossile fasika tsy avelany atsika tsy mahazo Donald Trump zao fa tena hoe énergie fossile mbola tsara mihitsy mandoto tontolo iainana nareo fa aza manao an'io de tenenina hatramin'ny ankizy mbola minono arangamba vao miteny de hoe énergie renouvelable tadidio anefany fa fitantanana ny angovo ohatry tony averiko indray parc de production misy ny atsika base misy ny atsika intermédiaire de misy ny atsika pointe ao am'le base zany le mandeha 8760 heures sur 8760 heures zay ny herintaona tsinonako 8760 heures iny zany le tsy tapaka mihitsy satria service public ao mandeha iny zany tsy tapaka iny le base iny tsy maintsy ny angovo mora indrindra anao ampiasaina mihitsy loharanona angovo mora indrindra de tsy gagy anao raha nucléaire ny mora indrindra manaraka charbon fossile daholo akeo zany fossile ny intermédiaire mampiasapiasa hydroélectrique kely ny olona ary maninona raha reny ny tena trandrahany satria be rian-drano be de be raky ny tanàna iraky Madagasikara ny olana monsieur Ravojanary ny riamatsindry zao misy de ohatran'ny efa ny olana anie de zao voalohany ange ny énergie renouvelable aloha miakina amin'ny aitraitra ny natiora te ame rano ny natiora de mamezy maina ny tany izy de mitakaka eo anao takiky eo anao ary ny ainatsika zany na ny rano sotroina teo mandroso za rehefa problema tamin'izany fotoana zany satria maina ny tany tara vo avy ny orana zay ny problème ny renouvelable ary ray zay zafady kely ny rian-drano zay ahitana an'ilay angovo matetika ange reny lavitry ny tanàny andekaleka ange ary anebanebambe ry any ambodibokany mba vatanàna mbola tsy hitako sy ny sisa jereo zao itsy mahitsy fotsiny farantsana lavitra ny centre de consommation nge reny matetika ary rehefa atao reny ny manao an'le usine nge tsy hany ny olany fa le mitarika azy mitarika azy raha mise mbola lafilavitra de lasa ohatry ny vozona koa zany le izy ilozany natao ohatry ny hena nefa ny kepohana taolana fa kosany ny centrale au charbon ohatra nucléaire moa zany tsara indrindra fa zany tsy fantako kopakopatanana ihany ho any zareo amin'ny équipe ny professeur Welandrembolonao zay efa niara-ny asa tamin'ny tena moa zany amin'ny ty momba nyty resaka angovo ty de tendreo manapaizatsika eo manapaizana be dia be tsika eo amin'ny énergie nucléaire zany ny tokony ho atao manantsika centrale nafiry de marakotra amin'ny Madagasikara ny centrale nucléaire raiky ka mahatratra 1000 mégawatt ny installation ray tsika zao mbola ny 700 mégawatt any namantsika eriko Madagasikara ny misy tsy fatako tsony fa ny charbon koa manakaikaiky an'izany misy unité de 500 1000 mégawatt ary ny avantage andreo de afaka installena akaiky ny centre de consommation tsy mila transport lavitra be ary mora de mora vetivety no manangana azy fa tontolo iainana io zany manaka ka ny olona mandoto velona botrabotra ianao tsy mandoto nefa tofezaka raha mizaka vokana fa tsika ave mieritreritra ianao fa ny atmosphère ny Chine de mijanony ambony loha fluide io mandoto izy de tonga aty amintsika tadidiko tsara mipoka Tchernobyl fa ngatsy ny ororo teto amintsika hoe aty amintsika ny ana radioactif ny tonga ka dika zay zany nahoantsika miterena ny olona mihinana manesika ianao mody endry zany mody voky de tsy maharaka ny namanao tsony ianao raha fehezina zany dia tsy afa mamokatra sika raha mbola zao ihany ny atao fa mila mitady hevitra zay ny hevitra ao ho anahy zany lasa lavitra fa elako tsiny aloha zao moa zao fa malalaka aty rinety sy ny sisa aty miparitaka be ny vaovao de mba gaga ihany ianao mijery zany fa misy de mpampianatra miana niasa tao amin'ny banque mondiale na mpanolotsaina radio-karena ambony tany amin'ny tany misy azy fa manao aveo misy olona tena manao mihitsy hoe zako de assassin économique de miteny oranga io fa ny zavatra misy am'izao fotoana zao de ahoana nitazomana nareo any amin'ny Afrika any atsimo misara mba tsy hanana industrie lory mihitsy nareo fa extraction fotsiny ataonareo amin'ny minerai nareo ahoana hoy ny ananantsika industrie ko ny énergie ary tsy misy
de lasa zalany arenatsika miolana de ohatra ny mieritreritra am'le nasainy zareo mialatsiny am'le hoe ohatra ny fikoina ina ohatra ny hoe complot hoe misy manao an'izany ho eran'ity zao tontolo zao ty andao iverina eto Madagasikara sy tsotritsika avolenta be le fomba fitantaranao azy inoko fa azon'ny mpanaraka ny fandaharana ny zarata tantarain'ny Ngarazavitsalama fa iverina ako amin'ny apotomoto sy ny ainana nareo mpiasa ny jirama be tombom-barotra be loatra kony tsy hoe ono moa zany fa ny tiako tenena de hoe bojo ny jiro ampiasainareo sy ny électricité ampiasainareo ary mbola voamay ary nareo olo mivarotra zay le loha mbola tsy hitako eny ao anatiny moa zany vilany misarona ohatra ny misy hena fa indrendrazatsika zany le vilany misarona atao misy hena ozy izy ndrazatsika de ndosokafana le vilany hita de hoe tena iomarina fa tsisy hena atao fa rano fotsiny ao na tsisy ninina akory ary mpiasa ny jirama be tombotsoa be ny tombotsoa ampiasa ny jirama aloha tompoko de tsorona fa de razo jiro mpiasa ny jirama rehetra nefa azadino fa be dehibe tsy manana rano tonga ao an-tranony mpiasa ny jirama nge vitsy manana trano anazy manofa trano ny akabetsahany mpiasa ny jirama tsy ny trano ny resaka fa ny compteur eny raha vao mpiasa ny jirama misy compteur ao amin'ny tranonao na manofa arenao de bojo fa mahavoaroaka sokajina ohatrany faute grave ny fanaovanao session ny tombotsoanao amin'ny olo-kafa nefa misy manao fa za aloha de mba miteny amin'ny namana mpiara-miasa ihany satria misy namana efa kely sisa de ho retirety tratra am'izany zanany nomeny jiro zanany fa mitokana amina efitra hafa nomeny jiro na voaroaka azy voaroaka tsisy bepetra ka io zany eny enao nge misy joary ombray losatsy lozan'izay amarara kosa aloha za tsy mpiatoka ampiasa ny jiro amary manontolo mihitsy kosa aloha fa misy manao an'izany fa de mampitandrina fa rehefa tonga ary amin'ny conseil de discipline ary de mianana fotsiny tsika satria alohan'ny isitranao an'io tsy afa miasa ny syndicat tsy afa hiaro azy ny syndicat hiaro azy tsony satria alohan'ny isitranao ny fiaina zao koa aloha ejebojo io fa fiainam-bidy tompoko fiainam-bidy rehefa mihoatra nyty fetry ty aloha de mitovy amin'ny mpanjifa rehetra fa eto aloha anao mba misitraka ambanimbany zay aloha tokony fantatry ny vahoaka kosa zay tsy bojo fa misy fiainam-bidy de zao alohan'ny isitranan'io de manao engagement mihitsy hoe za tompoko de tsy izarany de misy soratra mihitsy hoe mahatonga fandroana de tandrina zany ny fahendrena any amin'ny resaka karama mpiasa ny jirama tiako tsindrina ny mpiasa ny jirama tompoko de mpiasa ny orinasa mpanjakana fa tsy mpiasa mpanjakana ny orinasa ny fanjakana izay de mpiasa privé ny jirama nge société privé sao de tokony tsy fantatry sao de tokony de société d'état ka any fanjakana izy fa gestion privée gestion privée azao lasa société anonyme kefa anonyme hatramin'ny 75 tsika zany moa tam'izany ny 1 million de francs capital zao 52 milliards izy am'le vaovao io mitovy fotsiny nge zany 1 milliard tamin'ny 75 ny mety 1 million tam'izany mety efa milliard am'izao anankiray koa Ngarazavitsalama ty alatra gazoal atao mandeha ao amin'ny jirama ty de kosa aloha ny azoko tenena ho ampiasa syndicat eto miteny ny mpampiasa manana rafitra ana raha masonio ary ambara tonga be dehibe zany be dehibe ny ambara tonga manaraka an'io fa izy moa zany rehefa anankiray teny lasora ny tratra nangalatra koa de lasora ray manontolo mpangalatra kokoa nge ao anatin'le izy fa zay ny teneniko anao sonjare losatsy ilazan'izay mamara misy manao zany fa tsy ny mpiasa ny jirama rehetra ny avitan'izany ary efa ely io mafy de mafy ny fanaramaso an'io tena mafy de mafy fa mbola misy am'izao ny fanaramaso ny alatra za kosa aloha tsy afaka hiatoka an'izay fa rehefa misy moa mpiasa hoe miakatra conseil de discipline natonga ny fitsarana iny satria tratra nangalatra gazoal de any angamantsika mety mahita hoe io fa mbola misy le izy fa tato aloha tsy naheno tsony kosa manao fahitany Ngarazavitsalama an'izao fitantanany Ronoise ny jirama zao ino moa zany fanjakana moa zany tokony afaka tamin'iny rehefa tranga moa zany problema moa zany de fafanotsika moa tamin'ny fotoana président Ravalomanana nge nisy vazaha tonga teto hoe compagnie la Mahery ary ny banque mondiale ihany no manao an'izay ka ny fahinoko ny atombohan'ity tantara ity ny président mahavita azy ve le ry
Mahavita azafady am'le ianareo no mijery, ianareo misitraka an'le vokatra ao na tsy misitraka na misitraka am'le paha moa zany zao vokatra zao misy ianareo no mijery, ianareo no mijery izy moa zany tonga eo izy mifiverako azy tokony hanana drafim-panariana misy ary ohatrany hoe tany Anosy Betany ohatrany efa nekeny zay raha tsy diso efa neken'ny conseil des ministres ny drafitra narotsony drafim-panarinana zany moa zany afaka firy taona zany vao hiatra sa tonga de misy eo ihany drafitra ohatrandreo moa planina tsy maintsy misy hoe nity foezaka tongotrezaka foezaka ny tongonezaka ny lavitresaka tsy maintsy misy fa zay mbola tsy nahita aloha fa ny drafim-panarenana nefa efa be dehibe raha fa le am'izao fotoana ve le drafim-panarenana misy fetraikany amin'ny asanareo mbola tsy nahita aloha zay satria de ohatran'ny fakimaly sy ny tamin'ny taon-dasa sy tamin'ny telo taona lasa ihany ny fitantanana de elako tsiny aminao aloha fa mbola tsy nahita zay kose fa zay sao de miandry fatratra an'izany miandry fatratra zay mba ho fakafakainay hoe inona le izy satria na tiana na tsy tiana drafim-panarenana tsy maintsy misy makasika mpiasa zany tsy maintsy ka tsy maintsy de anara-maso akaiky an'izay kosa aloha sendika fa mbola tsy hitako kosa izy hatreto aloha fa neniko fotsiny hoe efa nakataon'ny filakevitry minisitra le izy de mba miandry eto kongeny mba angatahana amin'ny mpanapa-kevitra eto amin'ity tany sy firenentsika ity mahatonga antsika nisy miaina fahasahiranana ohatran'izao de tsika tsy mahazaka mangarahara io fa raha mba avoaka mangarahara le satria fananam-bahoaka ny orinasa jirama manina moa ny vahoaka no atao tompon-trano io re fa ao anatin'izay fanaovana mangarahara zay koa hoe mety hanakana ny olona syatsysyatsy anao tsikaambadika sisisany nareo mpiasan'ny jirama reto ve tondron'ny olona molotra sa mety voatora bato eny an-dalana anaty fiarahamonina any iny mpiasan'ny jirama ngara zafy-salama tena nareo ranga tsy vaty fotsiny miatra mpiasan'ny jirama fa voambana basy iza koa tena marina zany séquestreny olona idiny olona any amatrano any ambanany olona basy mangovotra tsy mahavita miasa mandritry ny roa andro satria tena problema ny mpiasan'ny jirama ny indrindra reo ekipa mifandray amin'ny vahoaka mivatana any tena misaka mijerana any amin'ny alahelo-baoka sy natezeram-baoka ary za de mampaheran'ireo namandreo fa ny tenenako fotsiny hoe na de eo ary zany zavatra any za mba hoetiny tendroko tsy manamana fa tsika manao asam-bahoaka ny olona manao service public tompo de mila sopola mila maritra satria ny tsika ny olona raha mandeha mitabataba ny vahoaka any amin'ny taniny any mety amintsika efa tsy de manjarizary ve tsy ho voamaika alosa fa amin'ny fotony foana ihany no anatanterahana fitino anatin'ny minitra kely fotsiny sara hoe inona ny vahaolana ho an'ny ngara-zavitsalama sy ny syndicat zay misy anao ny délestage zao ny vahaolana angamba aloha ny vahaolana angamba ny hitako hoe tena mety tolokevitra moa zany lizy isika ny tena problemtsika moa tsy manana le réseau interconnecté zany ohatrany efa tranokala mihitsy le tabazotra fa ny tsika zao mba interconnecté ao de Moramanga Antananarivo Atsirabe any de sisan'izay hoe réseau autonome kely iny de ny tena olana zay io zany sakana satria zay mba vokatra azo ary tsy afaka transférena syatsy fa angambany hoe vahaolana azo atao angambany io zany maika be inona moa tsy hanaovana an'ilay Tamatavy Moramanga aloha atambatra alefa aloha le réseau de implantena centrale thermique au charbon ainganao Moramanga automasina ao misy port président Ravalomanina ngefa nanana hevitra an'izany raha mbola tsy vitatsika maloto sakolo satria mbola mety mila fotoana iny Afrika Atsimo anie tena manao ny charbon io ao akaiky i Australie moa zany tena anisany malaza be de be ny tany mivarotra charbon fa tsy voatery pétrole le ny charbon teneniko anao fa ny usine amin'ny charbon zany nge mora no mainstalle azy sady manana puissance tsy hita velively nefa mora no gazoil mora lavitra ny vokatra azo ny fampiasana charbon fa tontolo iainana tsy ekendry zalahy nefa tsika mamboly azy foana nareo moa mamboly azy koa mamboly mihitsy aiza any andekaleka ohatrany hoe teny tany arivo mamintany zao namboly farany hono ny orinasa taloha moa koa ny ombo fangalao tsy nandeha ny tena marina tamin'ny 95 ihany mba mpiasa rehetra nandeha tany Andekaleka tany Mandraka fa nanomboka teo tsisy an'izany hoe mpiara-metana zany tsony nisy ndroa tany Pasipotsy taria Moramanga tatsy manjakandriny mba tianko nandeha daholo mpiasa fa ty zany
efa olona vitsivitsy isa mandeha dia zay ny tsy fanontaniana farany manantena vinga ara-zavitsalama fisa fa ho foany zao délestage zao a raha ohatra ka tena mandeha araky ny ilanareo azy zany. Za mieritreritra hoe tsy manantena fotsiny aho fa mino mihitsy e. Mino mihitsy aho fa azo atao tsara ny manafona an'io. Azo atao manafona an'io. Tena mazava be. Raha ny tantaran'ny Lafrantsa nge Lafrantsa ne fetsy miala tsiny fa tsy maintsy any amin'ny Lafrantsa foana tsika satria izy foana aloha modèle teo alohantsika amin'ny masana tany atsika. Dia ny anazy nge any misy charbon eto Paris, centrale au charbon tao. Misy hydroélectricité any amin'ny midi de la France any atsimony, hydroélectricité atao. Misy an'izao ary atao apetrao any izy iny. Zany daholo ny ataon'ny olona e. Ny atsika zao sakoa mba nisy fotoana na afaka nandeha tany fa gaga misy Rajoara Voajanahary mahita ny foto-drafitr'asa atao tamin'ny andron'ny vazaha. Saika hitrandraka an'io charbon io. Ary hitako fa maintimainty be io taloha io. Ireo le charbon. Tsy mila mangady efa-jato metatra ary ngamba zany. Mety ho diso fa hitako maso zany any anaty ala any. Any anaty ala akaikaiky ny Bekily any. Dia io zavatra io iza zany ny avelaka an'io? Zay. Iza? Gaz naturel zao miala tsiny fa ohatran'ny misy an'izany resaka zany mandeha be hoe gaz naturel any amin'ny île Éparses misy an'io e. Any amin'ny plateau continental any. Dia anisan'ny enjeu stratégique an'i Lafrantsa mibody an'io hono fa manana antsika gaz naturel koa zao. Inona moa zao no mahatonga ny Europa kendaroroka rehefa teny ngia Poutine hoe tsy mandefa gaz. Ny Allemagne zao gaz ny ataony, gaz avy any Rosia. Eny ary toko, zay zao. Sotranao? Sotra indrindra. Tapitra ny fandaharantsika mametraka mandrapitafa sy mandrapitasaka tomboko avy sy tomboko lahy.